Mitaraina ireo mpiaro-ny zon'olombelona mivondrona ao anatin'ny tambazotra lampona ho maka-ontsetra noho ny fanararaotao tapahefana amin'izao. Antony, fianakaviana maro no simba volo noho ny fikasana namboatra kianja filalaovam-baolina ao amin'ny kaomina ambanivohitra Ambodimanga, distrikan'ny Maroantsetra. Ny ben'ny tanàna raha ny fitarainana voaray no nitarika olona ny ambanivolo fiarian'izy ireo. Ketregny mitondra zegny ilay halahelo zegny indrindrandrindra amin'ny fanjakana ambony mahakasiky ny volinay zegny lavaninay zegny vanin'ambolinay zegny lavanify mamoa. Tarik'olona indrindra tariky tanora zegny izy andeha ny firio lavany izy. Le izy zegny mampalahelo zay be zegny le izy satria vizy zegny fotom-pivoamanay zegny. Lavaninavo 700 raha maboaka lavany tegnany 300 kilo ary ny raha lahaky kao 500 vanio 100 vody ny mamakao 500 vody ka lavany vanio 7 Raha ny tantara, ny taona 17 no efa nangataka ny tany teny amin'ny domaina ireo fianakaviana mpamboly. Tsy vita tanteraka ny taratasy tany noho ny antony maro samihafa. Taty aoriana vao tonga ny ben'ny tanàna nanao opposition. Mbola mitohy ny raharaha saingy nirotsaka nanimba avy hatrany ny voly ireo andian'olona. Raha araka ny fanambarany reto olona izay arovako reto any amin'ny 900 millions d'ariary ny valeuran'ny voly izay azonay avy tamin'ny fitsirihana nataony legiboly amin'izao fahasimbana izao satria tany 3 hectara misy feno voly vanila efa any amin'ny 3 taona ary misy voly efa ho any amin'ny 20 taona ilay tany rehefa nitory moa zany nandeha fanadiadiana tonga teny amin'ny fampanoavana dia nahazo contrôle judiciaire izany hoe mahazo miriaria mandeha eto am-patapy-tanàna ny Maroantsetra ny ben'ny tanàna fa eo ambany fiahin'ny fanaramaso ny fitsarana. Izay anefa nandritra ny fanadiadiana natao dia mba tsy hasimba n'ilay taho n'ilay lavanila izay misy olona tao dia mbola niverina namboly tamin'ny toerana io ilay olona reo nefa mbola misy ihany ny antso an-tariby izay natao ny ben'ny tanàna ny olona any ambanivohitra any hoe mila asorina atao zany zavatra zany. Olona miisa 520 no voarohirohy amin'ny raharaha ity ka ny 13 amin'izy ireo no voatazona vonjy-maika-ponja. Ny 17 Meo avy izao no hiakatra fitsarana ny raharaha. Angatan'izy ireo ny hanaovana fanadiadiana lalina ka hanasaziana izay meloka tsy misy hanavana. Raha ny fanazavana trany, tsy voavoalohany no nandravan'ny volon'olona tao amin'ny kaomina Feheziny ny ben'ny tanàna ao an-toerana ary mbola ao anatin'ny sazy miantona vokatra izany io ben'ny tanàna io. Angatana ho ireo mpiaro-ny zon'olombelona ao an-toerana ny fametrahana ny tany tandalana, ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny zon'olombelona.